enisaotranao jeso malalo tsatrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. Fahalemerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesina ho an'ny lehibe isika amin'ity anio ity fifaliana ao anahitrany mizara azy ho amin'ny tokantrano tsirairay avy misy atsika. Ny irina dia azoto hianatra sy andray an'izany tsika mandritra ny terinandro ity ary koa hitombo hery amin'ny fanarahana ny tompo. Alohandirantsika ny amin'ny lesina anio dia hivavaka isika. Eranay tsara an'izin'Andriamanitra mbola faly izay miantso ny anaranao indray amin'izao fotoana izao. Misaotra anao izay satria manaiky hoeto anilanay ianao. Mangataka aminao izay mba hatanteraka ny sitraponao eo aminay ka ny teninao tsy ho rano raraka fotsiny ihany fa tena hitsimoka ho pona tsirairay avy. Minaran'i Jesosy, amen. Raha teny lesona antsika androany dia manao ny fahatokiana tsy azo sakanana ny tompo. Andalina ny salamo 7:70 isika izay voarakitra ao ireo vanim-potoana manan-tantara telo izay misongadina. Misy lesona miverimberina sy toy ny asafa ireo vanim-potoan'ireo. Manasongadina ny fahatokian'Andriamanitra sy ny tsy fahatokian'i Israely ny famerenana ny lasa teo amin'ny Israely. Tokony hampianatra ny taranaka ho avy koa izy ireo mba tsy hamerina ny fahadisoan'ny razambeny. Fahatoky an'Andriamanitra sy hijanona ho mahatoky amin'ny fanekem-pihavanany. Mampiasa ny tantara ho fanoharana ny mpanao salamo izay midika fa tokony hisaintsaina lalina ny afatry ny salamo ny olona ary hitady ny heviny amin'ny tenany. Io salamo 7:70 io dia filazalazana raha-paminaniana ny fomba fampianaran'i Jesosy amin'ny alalan'ny fanoharana. Miresaka momba ny fotoana nivoahan'ny Exodosy sy ny nanorenana tany Kanana sy ny andron'i Davida koa ny salamo. Izany dia mampiseho ny asa be voninahitra nataon'ny Tompo sy ny vokatry ny fanitsakitsahan'ny olona ny fanekeny tamin'Andriamanitra. Ny tantaran'i Israely dia mitantara endrika maro amin'ny tsy fivadihan'ny olona amin'Andriamanitra, indrindra fa ny fanompoan-tsampy. Ny mpanao salama nefa dia manantitrantitra ny fototry ny fivadihan'ny Israelita na nadino izay nataon'Andriamanitra ho azy ireo izy ireo tsy natoky an'Andriamanitra naneho ny toetrany tamin'Andriamanitra ny komy mihitsy izy tsy nitanjona ny lalàny sy ny fanekeny ary ny tenin'ny vavolombelony. Amin'ny fanantitanterana an'ireo endriky ny tsy fahatokiana manokan'ireo ny mpanao salamo dia milaza fa ny fandavana ny Israely teo amin'ny tantara dia vokatry ny fahotana lehibe anankiray dia ny tsy fahatokian'ny olona an Jehova. Rehefa mamaky ny salamo ny olona anankiray dia tototry ny ditran'ny olona tsy mitsahatra sy ny fahajambanana ara-panahy fanohitra amin'ny faharetana sy ny fahasoavan'ny tompo tsy misy fetra. Ahoana ary no ahatonga ny taranaka vaovao tsirairay ho ela be ny anatra an'izany. Alohan'ny hitsarantsika ny taranaka lasa dia tokony handinika ny tenantsika ihany koa isika. Move isika tsy manadino an'ireo zava-mahatalanjona nataon'Andriamanitra tamin'ny lasa ary tsy miraharaha ny fitakian'ny fanekeny. Tsy mampirisika ny olona hiantehatra amin'ny asa ny salamo. Io salamo 7:70 io kosa dia mampiseho ny mahazava-poana ny sitrapon'ny olombelona raha tsy miorina amin'ny fahatsiarovany tena lalandava ny amin'ny fahatokinan'Andriamanitra sy ny fanekeny ny fahasoavany. Ny ady sy nahombiazan'ny zanak'Andriamanitra
dia ny manazava ny fianaran'ny salamo fa tsy maintsy hiafara amin'ny tsy fahombiaza ny ezaka ataon'ny olombelona koatra ny tsy fivadihana amin'Andriamanitra. Ohatra izany ihany koa tandremo fa miafara amin'ny tsy fahombiazana ny ezaka ataontsika rehefa tsy mifikitra eo amin'Andriamanitra isika, rehefa mivadika amin'Andriamanitra isika dia any amin'ny tsy fahombiazana zay. Ny irina dia atoky amin'Andriamanitra isika, heverina amin'ny fahatokiana kakalesona ny amin'ny fiainany ny fiainan'ireo mpanompon'Andriamanitra tamin'ny lasa, ary ihany koa tsy hanadino ireo fitahiana izay nomen'Andriamanitra antsika. Amen. Vavaka isika, raha eny malala tsara indrindra mbola misaotra anao izay amin'izany lesona omenao anay izany, mangataka aminao izay ampitombo mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahinao masina ny fahatokiana ianao ka tsy salasala izay ny amin'ny ho avy satria betsaka ny tantananao anay tamin'ny lasa. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.